Aleloia, mbola faly miarabantsika tsirairay avy. Indray ny tenako anio asabata fa 12 ny volana marsa 2024. Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5:12 dia ny andinin'ny 17 sy ny 19, ary tohizana ao amin'ny Apokalipsy ihany toko 4:40 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 2:10. Ny lohahevitrintsika anio dia ny hoe ireo loza 7 no entina manatanteraka ny fahatezerana farany. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny lohateny eto amin'ny toko 5:12 dia ny hoe ny anjely 7 sy ny loza 7. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny iray tamin'ny zava-mananaina 4 dia nanome ny anjely 7 lovia volamena 7 feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka noho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, koa tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraka ny loza 7 noentin'ny anjely 7. Tohizantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 4:40 dia ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Ny titra ny lovia 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandre feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho, ny teny tamin'ny anjely 7 hoe mandehana ahidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia 7 feno fahatezeran'Andriamanitra. Ary nandeha ny voalohany dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vai ratsy sady mampanaintaina tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina, dia nody rà tahaka ny ran'olona efa maty ny ranomasina ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nody rà ireny. Ary nandre ny anjelin'ny rano aho ny teny hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha, dia ny iray masina satria ny tsara toy izany ianao. Satria ny ran'olo-masina sy ny mpaminany no nalatsany, koa rà no nomenao hosotroiny tandrify azy izany. Ary reko ny alitara ny teny hoe eny Tompo Andriamanitra tsy toa, marina sady mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahefatra dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro, nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy, ka mainy ny hafanana be ny olona, dia ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manana fahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana. Ny teny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Amen.